miaraba anareo mpanaraka tsy tapaka mira dia télévision sy refandray tenako amin'ity androany ity ao anatin'ny fandarana step by step indray isika anaraka ny zavatra rehetra izay ataony reto mpianatra ety amin'ny suprématie and perfecta ireto indray mariana fa ao anatin'ny phase finale tsika izao ireo finaliste sisa zany no tavela eto amin'ny suprématie and perfecta ary hiatrika ny examen izy ireo atsoatsy afatarana hoe izy amin'izy ireo ilay telo voalohany ahazo ny fandresena izany dia hiditra ho any amin'ny step by step saison 2 indray isika rehefa vita ity step by step saison 1 ity andeha aro arahantsika ny zava-misy ety amin'ny suprématie and perfect. Dia mbola eo ampanarana ny radio télévision na CFF ihany ianao amin'izao fotoana izao tonga ao anatin'ny fandarana step by step indray isika manasa anareo anaraka hatramin'ny farany ny fandarana amin'ity androany ity araka izao tazantsika izao dia mazava be fa andeha hijery olona indray izy ireo zany ho karakaraina volo amin'ity androany ity satria ilaina izy ireo ny pratika isanandro mila manao entraînement be izy ireo satria tena hiatrika ny examen izay tena goavana be mihitsy ireto mpianatra finalista eto amin'ny suprématie imperfecta ireto. Manomboka zany ny asa fifaninanana izy ity sady efa mifaninana sahady izy finalista ireo izy amin'izareo zany no tena mafeno ny fepetra rehetra ao anatin'ny fampianarana izay nomeny ny suprématie and perfect tsikerahana amin'ny atsipiriany mihitsy matsiny ny asa ataon'izy ireo rehefa tonga izay examen izay fa amin'izao ihany koa dia misy ny kritika izay jerevana fa tsy hoe amin'ny examen ihany satria mifameno ny note rehetrarehetra izay azony hatramin'izay nipetrahany teto amin'ny suprématie and perfect na tsy ao anatin'ny fotoanany examen aza dia tsara ina daholo. Rehefa hita amin'ny madama dia tsy madio amin'ny première point dia manolay. Eo ampanasana aloha indray izy ireo amin'izao fotoana izao somary anao kritika kely goavana be amin'ity sasaloha ity satria tazantsika izao akaiky ny sofina io dia tena saika tsy lena ny rano mihitsy ny amin'ny akamarony izy ireo rehefa manasa loha izay efa nitenenana foana moa ireny hoe mila madio tsara iny amboniny andrina rehetrarehetra iny tsy hoe tsy lemana rano akory iny fa ny tarehan'ny olona ny tsy lemana rano fa iny party misy volo iny dia mila madio daholo mihitsy izay ny fampianarana amin'ny suprématie and perfect dia eo akaiky ny sofiny eo tsy hoe atahotra an'le hoe tsy andena sofin'olona dia hoe matahotra ny andena sofin'olona zafady dia hoe tsy lemana zany tsy asiana rano eo mila madio daholo eo ho anareo finalista reo mila tena manaraka tsara ny fampianarana amin'ny suprématie and perfect nareo fa tsy azo atao mihitsy manao tontolo manao atsirambina zany resaka fahadiovana eo amin'ny resaka volo izany mbola miteny zay satria mbola tsy ao anatin'ny examen tsika izao dia afaka miteny tsara mihitsy. Ny kritika dia tsy maintsy atao mba hahatonga anareo tena hoe anaraka tsara ny fampianarana nomena teto amin'ny suprématie and perfect satria izay moa ny condition efa napetraka hoe ny manaraka ny fampianarana nomena teto fa tsy hoe mitondra fampianarana hafa avy any ivelany na samy manana ny sainy fa izay no antony anaovana formation arahana tsara izay toromarika efa nampianarana. Tsy manana loko izy fa manaovatra ny akay amin'ny voloko manaovatra ny doatsy dia le produit ihany dia izay ka aloha zany ny asan'ny shampoing efa tena ilaina mihitsy zany hoe manasaloka tsara sana madio tsara le loha voazoloka volo fahasalamana. Ny fanadinana izay ho ataony reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect reto ho an'ireo finalista ireo dia efa ho avy ary tena efa akaiky dia akaiky ny fiantrehana izay examen izay no mahatonga an'izao pratika isanandro izay tsy maintsy atao izao satria tena hoe mila
folaka tsara ny zavatra rehetrarehetra mba tsy hisy teny aminareo finalista ireo hoe tena tsy ampy kosa ny pratika izay nataonay fa tena efa mena fahafapo be deaibe mihitsy amin'izay fanaovana pratika izay. Dégradé puis faut pas t'offrir une séparation son. Ny exercice ataon'izy ireo androamoa dia miditra foana ao anatin'ny fanaovana ny coupe, ao ihany koa ny technique de brushing, ny fer, ny zavatra rehetra nampianarina teto amin'ny suprématie imperfecte dia arahana daholy. Manomboka vao izy mandray olona iny dia efa misy lesona nomena azy na aiza zany dia misy lesona mifanaraka amin'izay daholy nomena an'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte ireto. Zany hoe ny zavatra rehetra ataony zany dia tsaraina daholy mihitsy satria misy lesona mifanaraka tamin'izay tany amin'ny teoria izay vao mampiatra aty amin'ny fanaovana ny pratika zany. Eto moa zany dia ao anatin'ny fanaovana ny traçage ny jaune izy ireo. Rehefa vita ny fanaovana an'io traçage io zany manao an'iny jaune iny dia miditra ao anatin'ny fanaovana ny coupe na hoe anapaka n'ilay volo amin'izay zany izy ireo tsirairay avy. Misy teknika daholo moa fomba fanapahana an'izy io fa tsy hoe arak'izay hitantsika hoe iny ny hety dia tonga dia tapatapahana any. Andao nge tsika mba hanandrana hoe voloniza no ataontsika an'izay hoe manapaka ve ohatra dia tsy hoay fa tena misy teknika beka iny manao an'ity fanapahana volo ity aty amin'ny asana coiffeur fa tsy vita an'ilay hoe hitaty ny hety dia tapahana dia atao arak'izay anapahana azy eo fa tonga dia tsy mitovy ireo volo ireo na ianao lasa sola mihitsy nefa raha anao rehefa tsy mitandrina ao anatin'izay fanapahapahana volo izay. Raha hoantsika ny tokantrano zao mijery an'izao fanapahana volo zao dia fa maninona koa ny ampiakarina be any mitady zavatra sarotra mihitsy ro noro zany fa tsy hoe mitady zavatra sarotra noro fa arakarak'ilay kopy atao io dia any mihitsy ny hitondrana an'izy. Ohatra ny eto zao ny Larissa aty indray ny hitondrana anazy, misy antony koa iny misy angle tadiavina ao anatin'ilay izy fa tsy hoe na hoe izay mamora anapahana azy aty ambany foana rehefa manapaka satria izay mora azy ny hety, tsy ohatran'izay ny asana coiffeur. Tahaka an'izao zao ny Jessica izy ity sa inoro hoentina makany aloha ilay volo arakarak'ilay kopy ataon'izy ireo. Misy miteny hoe izay anao coupe V dégradé, izay anao coupe 90. Zareo moa no mahay an'izay terme teknika izay ampiasainy ao anatin'izay dia misy antony daholo matoa hoe hoentina makany aloha na hoentina makaty fanitsony soroka na any arina na aty ambany fa tsy hoe arakarak'izay itiavana azy. Satria io kopy io tena nianarana manokana mihitsy ny manao anazy fa tsy hoe samy mandray hety dia tapao fotsiny arak'izay tadiavanao ny halavana. Fa io raha hoe tonga dia tapahantsika mahitsy manaraka n'iny soroka iny dia ianao mieritreritra hoe mahitsy hitovy daholo iny fa tsy mitovy zany io volo io ho an'izay anandrana. Fa aza manandranandrana fa manjary simba ny volo fa hoeto aty amin'ny suprématie imperfecte aloha anaovana pratika ho an'ireto mpianatra eto amin'ny suprématie imperfecte reto ho anareo izay te hanapa-bolo. E saminy manao ny azy moa zany eto tsisy hoe makatahaka ny Noro na makatahaka ny Jessica na makatahaka ny Rosy fa samy nianatra dia samy mampiatra ny azy. Misy antony ihany koa matoa bangona matetika be ohatr'izao io volo alohany hanapahana azy fa tsy hoe eo fa tena ilaina mihitsy izay fa fibangonan'ny volo izay ao anatin'ny fanapahana ny volo io zany. Dia samy manao ny asany moa zany samy mampiatra ny lesona rehetrarehetra nomena fa raha misy zavatra tsy mety ao anatin'ny fanaovana ny kopy eto indray hafa ihany koa ny teknika hoentin'ny Rosy misy teknika hafa ihany koa ny anazy eto izay hitantsika tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra fa samy ao anatin'ny fampianarana.
ary samy nanao an'izay avokoa ireo mpianatra teto amin'ny suprématie and perfecta ireo. Zany raha ny lesona azo zany dia mitovy daholo samyny nanao an'izay teknika izay daholo, fa ato anatin'ny pratika kosa dia miankina amin'ny zareo coiffeur ireto ny kopy ataony miankina amin'ilay volon'ilay olona ihany koa, dia miankina amin'ilay tiany zareo anaovana azy, zany ny tiany coiffeur anaovana azy fa tsy ny tian'ilay olona anaovana an'ilay volo, satria efa mifanaraka tsara amin'ny cliente izy ireo hoe ohatran'izao no anaovako ny volonao madama na mademoiselle, dia toa dia manapaka araka n'iny koa ireto finaliste ato amin'ny suprématie and perfecta ireto. Samy hafa daholo ny teknika hitondrana ny ary amin'ny eny amin'ny devant na ny aty arina na ny eo amin'ny côté, zay moa ny ahafahantsika mahazo anazy ho anareo ny tokantrano. Amam-pifaninana ampifaninana moa dia tsy maintsy hoe manao défi, tsy amin'ny fihetsika tazanina eo ihany hoe ataoko an'izao ny volon'ito olona ito tsara be, fa manao défi amin'ny vava mihitsy dia hoe notsika aloha zany ny défi nataony Larissa. Eo amin'ny resaka fianarana aloha zany tsy matahotra nizaniza aloha za satria samy mianatra dia zavatra ianarana anankiray ihany, dia nahoana moa zany anaiky resy fa miezaka foana zany tena miezaka be manao zavatra tsara dia nitanjoko tena hoe andresy. Nahoana moa zany atahotra amin'ny fifaninana fa samy miezaka samy mahay zany matotonga aty amin'ny final, dia nitanjoko dia ho tonga any amin'ilay tanjona hoe tafiditra ao anatin'ilay 3 premier ho voaray hiasa. Fa eo amin'ny resaka fanaovana volo aloha zany resaka karazam-bolo misy zany hoe sarotrarotra, misy mora atao, fa vita foana izy zany rehefa ampiarina daholo ilay teknika amin'ilay fanaovana an'ilay volo. Samy manana vava afaka hiteny moa ireto finaliste ireto dia manao ny défiany ihany koa mamaly izany irosy samy tsisy manaika ao anatin'ity fifaninanana step by step saison 1 ity. Défi ako moa zany zao efa nomeny mpampianatra ananjy tsaiky efa rehetra, efa nomeny anako ny teknika fanaovana resaka koa, dia efa tsisy atahorako tsony zany le izy sy zavatra mandeha io zany tsisy atahorako tsony, fa nefa moa raha mifanekena dia hoe 3 premier ny tanjony, dia avatsatsa le 3 premier dia efa mbo faly ianao hoe nahazo le 3 premier zany ianao. Nefa na dia misy ary na lapaka le volona sarotra manao anazy fa ezana tsy maintsy vita le izy, satria monga fa nampianarina le izy dia tsy maintsy hoe ezana nanatsasan'le tanjona ihany koa. Ny fampianarana moa zany dia raha ihany dia nefa zany ezaka nanjay le izy mahitsy hoe zao le zavatra nataoko madamana, dia nefa tsy maintsy hoe miezaka manasasan'le tanjona, dia zavatra hoe mbo hoe le fahaizan'ny madama mahitsy mipita ty amina, dia zany nefa tsy maintsy miezaka manao effort faran'izay tsatsaka mahitsy mbo hatsatsan'le tanjona mbo azoako le 3 premier amin'le asa fanaovam-bolo resaka fanaovana coiffure. Tsy zany moa zany défi ako nataoko amin'ireo mpifaninana amiko dia hita hoe zany izay manjesy, fa za tsy maintsy hoe 3 premier ny tatsara. Tsy afaky ny angina manoloana an'izay défi nataondry Rosy Larissa izay ihany koa i Jessica, fa manana ambara be dia be ihany koa izy ny amin'ny défi izay ataony ho an'ireto mpiara mianatra amin'ireto izay finaliste mifaninana aminazy dia ho arahantsika zany ny défi izay ataony Jessica. Ekeko aloha fa samy mafy ny mpifaninana, sady efa samy manao effort be daholo fa na izany ary nizatsika evy amin'ilay izy satria samy nampianarina zao ihany moa lo miasa koa anankiray ihany, dia zavatra nampianarina koa mitovy daholo dia tsy matahotra mpifaninana. Ny traika efa rehetrarehetra zany efa memy madama daholo dia ninona zany zavatra hoe mandeha eo dia amin'ny mamatianina moa zany dia tsisy ninona atahorana zany tsony na ohatry ny ahoana zany izay volo tonga eo, na ohatry ny ahoana ny zavatra mety ho atao eo dia efa tsy matahotra tsony satria
nianatra mitovy daholo moa zany zavatra nampianarina taty dia tsy matahotra mpifaninana, tsy matahotra mihitsy fa vonona niatrika ny ady rehetrarehetra mandeha. Ny tanjoko koa mantsy dia hiasa atao amin'ny suprématie and perfect dia ninona zavatra mety mandalo dia tsy maintsy ataoko izay ahavitana anazy mosako hoe efa vonona niatrika an'izay rehetrarehetra mandalo eo. Dia samy nanany nambarany moa izy telo mianadahy teo izay finalista atao anatin'ity step by step saison 1 ity. Tsy hoe tsy manana lazaina ny hafa fa mbola mangina fotsiny izy aloha androany fa mbola ho avy koa ny fotoana izay hitenenany fa mbola perinasa aloha ny rehetrarehetra. Fa na izany ary dia ny asa vita ihany koa no ifampitsarana, izany hoe tsy ny vava izay miteny no tena zava-dehibe hoe tsy maintsy resiko nareo fa aty amin'ny qualité ny asa sy ny fanarahana ny fampianarana rehetra nomeny ny suprématie and perfect. Ka ho anareo izay nanao défi ary tena samy laza mihitsy fa tsy maintsy ho azonareo ny fandresena dia ampiary daholo izay nampianarina ny suprématie and perfect. Vita ny fanaovana ny kopy dia mandeha ao anatin'ny fanaovana ny coiffage, manao ny brushing amin'izay tsika dia miditra ny fanaovana ny fer. Mila tena mamirapiratra tsara, izany hoe mamoaka brillance tsara ny volo rehefa atao amin'ity brushing ity dia mila tena efa hita izay hoe mamirapiratra izay. Dia ho hiteto izany ny fifaninanana izay ataonareo finalista, jerevantsika hoe izy aminareo ny tena mampiatra tsara ny fampianarana nomeny suprématie and perfect. Ny asan'izy no vita sy tsara indrindra ary afa-po tsara ve ny cliente izay niraisinareo sa manahoana sy manahoana mahakasika an'izay. Rehefa tonga indray ny step by step saison 2 zany dia tsy volo tahaka an'izao tsony no tazantsika amin'ny sary isan'andro isan'andro fa hita karazana akoho indray tsika sy izay le hoe anglerie dia resaka akoho zany no hitanao eo dia ahita karazana akoho indray tsika izay karakarain'ireo mpanao formation eto amin'ny suprématie and perfect. Fa izao aloha dia mbola ao anatin'ny fifaninanana step by step saison 1 isika dia ao anatin'ny fikarakarana ny volo foana no tazanareo eto amin'ny fahitalavitra eto amin'ny RTV ACFF izany. Dia tena samy manao ny asany ary tena manao izay afa-po zany ny cliente ny tsirairay avy samy mamoaka hoe ahoana ny anaovana an'ity volo ity ho tena vita tsara ary mahafa-po tsara an'ity olona izay raisina ity. Dia samy mangingina ao ampitoeranao ny tsirairay avy tsisy akijerijery moa zany satria samy fitaovana ihany koa complet tsy hifampindrakindrana fa efa samy manana fitaovana rehetrarehetra hoentina manatanteraka ny fanaovana ny volony olona anankiray satria vao nanomboka ny step by step saison 1 dia nozaraina fitaovana complet ireto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect ireto izany hoe tsy nisy fitaovana noentina avy any an-trano fa fitaovana nomeny ny suprématie and perfect amin'ny tany fianarana sy formation izay ataony zany. Dia ny ataony izy ireo dia ny manaja tsara ny fitaovana fotsiny sy mampivoaka tsara ny volony olona tsirairay avy. Efa kely sisa dia ho vita tanteraka ity volo izay karakarainy izy ireo ity satria efa ao anatin'ny famaraparanana ny asa izy ireo satria efa miditra ao anatin'ny fanaovana ny fera izany. Amoaka tsara mihitsy ny coiffage izay tadiaviny izy ireo ao anatin'ity pratika izay atao ity. Dia manasa antsika ny tokantrano any hijery ny résultat rehefa avy eo manahoana indray ny fivoakany izay volo izay rehefa nikarakarainy reto mpianatra eto amin'ny suprématie and perfect ireto. Efa manomboka mahita ny résultat tsika hoe tahaka an'izao zany ny fivoakany ity volon'olona anankiray ity izy amin'izy ireo no
tena tsara fiasa indrindra, menizany tsara indrindra, mifanaraka tsara amin'ilay olona tokoa ve le coiffage zay natao, mifanaraka amin'ny endrik'ilay olona sa manahoana sy manahoana mahakasika an'izay, satria izay no maha-coiffeur ny coiffeur, mila mijery sy mahay ihany koa izy hoe mifanaraka tsara amin'ny paozin'ny olona ve, ny endriky ny olona ve no anaovana izay coupe sy ny coiffage zay ataony izay. Eo hitantsika eo ny mahakasika an'izay résultat zay ho anareo any tokantrano any dia aza mafoina masaraka ny radio télévision na CFF fa arao foana ny fandarana rehetra zay mandeha eto, arao ihany koa ny fandarana step by step fa efa tsy ho ela dia ho avy indray ny examen, satria mianareo any tokantrano dia mahafinaritra anareo ihany koa ny mahita an'ilay hoe iza no nandresy, iza nitsana, iza nitafiakatra, fa amin'ity tsisy hoe mitsana sy tafiakatra intsony fa iza ny ahazo asa ato amin'ny suprématie imperfecta ary iza kosa no navita formation fotsiny teto amin'ny suprématie imperfecta fa tsy tafiditra tao anatin'ilay telo voalohany izy, fa ny zava-dehibe dia mifanarahana ny fampianarana rehetra nomeny ny suprématie imperfecta mba tsisy ho adino na dia anankiray azy, indrindrindrindra rehefa tonga ny examen dia tsy tokony misy ho adino mihitsy ny fampianarana rehetra nomena anareo finalista ireo. Dia samy manao ezaka daholo fa ho arahantsika izay résultat ny asan'izy ireo indray tamin'ity androany ity. be sady mahafinaritra tsara be fifandraisan-zavatra mbola mpianatra dia afaka be ako ohatra no nieritreretiko mahafinaritra ny ataon'zareo dia tongava maro manao volo fa mahafinaritra mbola mpianatra zareo dia mahavita tsara be ohatra n'izao tongava maro izay.
tsy resaka asana coiffeur ihany moa no ataon'izy ireo eto amin'ny Supremacy and Perfecta, fa eo ihany koa ny fianarana ny teny frantsay izay mbola mitohy dia mitohy zany, fanamafisana mafy ho an'izay efa mahay, ho an'izay mbola tsy mahay ihany koa dia tena fanomezana ny fahaizana mihitsy no atao an'izy ireo. Misy ny toromarika izay omen'ny mpampianatra eto mba tena hoe anaraka tsara ny fampianarana izay omena izy ireo, indrindrindrindra tsy homenamenatra ny amin'izay fitenenana amin'ny teny frantsay izay fa ilaina ny manao pratika isan'andro san'andro. Monsieur, le reste, bon, vous avez le... À haute voix. Relisez à haute voix pour ajuster. Ho hitany amin'ny examen daholo ny valin'ny zavatra rehetra nataony izy ireo teto amin'ny Supremacy and Perfecta, na ny fitenenany teny frantsay isan'andro san'andro, na ny tsy fitenenany na ny fahazotony mianatra sy mipratike ny teny frantsay io isan'andro na hoe kamokamo izy ao anatin'izay dia ho hitantsika any amin'ny examen moa ny valiny izay. La situation. Tena hoe feno dia feno mihitsy ny fampianarana omeniny eto amin'ny Supremacy and Perfecta, tsy manome zavatra hoe manome tsy fohifohy izitsika izay, tsy manao an'izay ny Supremacy and Perfecta, fa fantatra fa ilaina eny amin'ny tontolon'ny asa ny fianarana langue na fianarana an'ity teny frantsay ity dia nomena maimaim-poana ihany koa zany, tsy hoe ny asana coiffeur izay nanaovan'izy ireo formation ihany no tsy aloha vola tsy misy sarany, fa hatramin'ny fianarana ny teny frantsay ihany koa dia tsy misy sarany izany ary tena omena azy ny teknika ahaizany aingana kokoa makasika an'ity teny frantsay ity mba afaka hoe hoentiny miasa any amin'ny asa izay ataony ao anatin'ity asana coiffeur ity. Araka ny fanambara dia tsy ho gasy ihany akory ny serasera atao amin'ny Supremacy and Perfecta, fa hatramin'ny vahiny ihany koa dia afaka manao volo atao amin'ny Supremacy and Perfecta, ary ny mpiasa atao amin'ny Supremacy and Perfecta dia efa manana ny traikefa makasika an'izay ihany koa, fa ireto mpianatra, ireto olona manao formation izay mitady asa ireto dia omena ny zavatra rehetra izay hainy ny ato amin'ny Supremacy and Perfecta, mba rehefa tonga ihany koa ny fotoana izay iasany ato dia tsy salasala izy raha handray olona miteny vahiny na ohatr'izany fa tena afaka miatrika tsara an'izay asa izay. Anjaran'ny mpianatra tsirairay avy no manararoatra amin'izay hoe fianarana izay omena azy izay, tena manararoatra mihitsy satria tena tombony lehibe ary tsy ahita ohatr' izao intsony any amin'ny formation izay atao hoe sady efa gratuit nefany fianona dia fianona mihitsy ny zavatra rehetra hay izay ny fitiavana asehon'ny avy eto amin'ny Supremacy and Perfecta, ny fahaizana rehetra nananany mpampianatra teto sy ny tompon'ny orinasa no omenan'izy ireo, tsy nisy nafenina na dia kely aza fa omena traikefa tanteraka izy ireo mba ahafahany misehatra ao anatin'izay hoe asa izay, satria asa no tadiaviny tsy manana asa izy dia omena azy tokoa ny formation feno ahafahany tena hoe rehefa vita ny formation izay ataony eto amin'ny Supremacy and Perfect. Dia asa diny manao pratika ho anareo finalista ireo isan'andro san'andro, satria tena ilaina dia ilaina izay rehefa tonga ao amin'ny sehatry ny asa ianao sady zatra miaino no zatra miteny, ary ianao ihany koa dia afaka mikorize automatika ny tenanao zany hoe ohatra ny tsy mety izany zavatra teneniko izany dia manitsy ianao ary tsy hainao tsara ilay izy dia afaka mbola mamerina mianatra kely indray ianao izay ny zavatra tsara indrindra. Dia izay indray ary no azo natolotra ho anao tatatokantrano tato mametraka veloma ho anareo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana step by step ny tenako ho amin'ny rapitsy indray ary veloma tompoko.